miaraba tompoko avy manaona tompoko lahy mila vonjy Philobert filoha-lefitra fahafito eny amin'ny anteny miram-pirenena no vahintsika amin'izao zoma alina izao. Miaraba anao tompoko. Miaraba namana Joary dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka izay manaraka ny fandaharana ato amin'ny Solanga. Eny tompoko. Misaotra anao nanaiky masaina ho amin'ity fandaharana ity. Mila vonjy Philobert izay filoha-lefitra fahafito iateo. Taloha kely volana vitsivitsy tsy napozinao hoe ho lasa mpanohitra fitondrana ianao. Ia, saotra amin'izay fanontaniana zay namana Joary tsy izao irery angamba fa na ny vahoaka malagasy rehetra nizaniza tsy misy nahalala na nahafantatra fa zay no hiafarany zava-misy eto amin'ny firenena. Ka amiko manokana tsy nisafidy ny anohitra na ny tenako na ny vondrona herimara zay misy anay fa nanohana kandida filoham-pirenena tamin'ny fifidianana farany teo ary nazava ho azy ny fandresena zay azo ny filoha Andry Rajoelina dia mazava ho azy fa tao anatin'ny fitondrana hitondra ny firenena no foto-kevitra nijoro anay herimara satria lany amin'ny fomba ara-demokratika ny filoha Andry Rajoelina. Ka raha manontany ianao androany dia mazava fa tsy safidy akory ny anay herimara fa vokatra ny zava-misy eto amin'ny firenena dia izay no nanosika anay ho ato anatin'ny fanoherana amin'izao fotoana izao. Tsy napozinareo ve hoe roa taona monja tao aoriana nahalany azy dia iongana izy. Ny vondrona herimara tsy mpaminany. Zahay tsy nahafantatra ary tsy nahalala. Tsy namina vina akory ve nareo hoe tena vafy ty raha ty? Zany any iara-mahalala ny eto firenena namana Joary fa misy foana ny tsy faly ary ny zavatra misy eto amin'ny firenena dia io fifidianana io no miteraka olana ary mitarika amin'ny fanakorontanana ary mahatonga fiovana eto amin'ny firenena. Ka zay fifidianana farany teo zay dia nazava ireny hetsika nataon'ireo mpanohitra mialohany ireny fifidianana ireny. Dia mazava ho azy rehefa tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana izy dia tsy hipetra-potsiny mandra-pahatonga ny fifidianana manaraka fa tsy maintsy manao ny fomba rehetra hidestabilizeny an'izay fitondrana lany teo ary ny afara amin'ireny fanonganana ny fitondrana zay misy anay ireny. Rehefa mianao ohatra zany dia ohatran'ny tsy diso mihitsy nareo fa ny hafa ny diso ary zay ny problemantsika malagasy président. Rehefa misy zavatra mitranga dia tsy zay ny diso ary zareo foana tsy mahatsiary tena diso ve nareo teo amin'ny fitondrana na nafainganana na hafaingana aniny fionganana Andry Rajoelina. Ny hoe diso tsy diso ny rehetra ny olombelona dia fatra-panamaritena nizaniza. Zany marina zany. Tsy anaiky mihitsy hoe tena fahadisoana no nahatonga an'izao sy izao. Fa ny zava-misy anefa aoka ho jerentsika ny zavatra nisy teto amin'ny firenena namana Joary fa ny filoha Andry Rajoelina dia nahatsapa fa nisy lesoka ny fomba nitondrany ny firenena. Zany hoe ireo laharam-pahamenana nataony dia tsy namaly ny hetaheta ny vahoaka malagasy. Dia zany nahatonga ny tolona nataon'ireo tanora ZNZ ka nahatonga ireny filaharana an-dalambe. Fa rehefa nisy zany dia nahatsapa ny filoha Andry Rajoelina fa tsy mety nahatsapa ny fahadisoana. Zany nahatonga azy nanao an'ireny fifonana tsy indray mandeha fa indroa tamin'ny vahoaka malagasy. Midika zany fa mahatsapa izy fa misy tsy mety ny fitondrana zay noentiny dia zay ny tonga azy ny fona. Fa zaho hoe milaza koa fa mety foana ve nataon'ireo mpanohitra ireo hatramin'izay satria tsy izao aneny misy zavatra ohatran'io no eto amin'ny firenena. Misy foana ny fanoherana, misy ny fanonganana fa matoa tsika mbola tratra an'izao ary sahirana lava dia vokatry n'izay fanonganana misy eto amin'ny firenena zay. Le fifonana nataon'ny président Rajoelina efa fotoana fohy alohan'ny tena tsy maintsy nionganana izy vao niaiky fa nandritra ny fotoana
5 taona voalohany sy ny 2 taona farany taorina fifidianana tena nihevitra foana izy sy ianareo zay niaraka taminy fa mety ny ataony ary tena mikarakara ny malagasy izy fandro vitsivitsy alohan'ny onganana izy vo nyfona sy hoe za tsy iananareo za dokatokafana eny manaiky izany zahay fa tsy filohandro rajoelina ihany no tratran'izany rehefa mitondra eto amin'ny firenena ary zay ny tokony hakana lesona na ny fitondrana mijoro am'izao fotoana zao dia tokony hakalesona am'izany satria ny mpitondra rehetra ny fandimby nitondra ny firenena dia mazava fa lazaina fa ireo manodidina azy koa dia nisany mitondra an'izay hoe fahavoazana na fanimbana ny mpitondra eto amin'ny firenena zay atramin'izay ny fandimby atramin'ny filoha tideratsiraka lazaina hoe ratsiraka rehetrarehetra ny fandimby dia voalaza koa zany tamin'ny filohandro rajoelina fa nisy an'izay koa manaiky zahay fa tsy tanteraka ny rehetra zay niara-niasa amin'ny filohandro rajoelina misy ireo nanao ny ataony nisy nanao rarao-pahefana nisy nanao fanindrina nisy manaiky zany zahay ary filohandro rajoelina koa mety manana maha-olombelona azy mety manana toetra manokana izy mety miaino mety tsy miaino fa ny zavatra misy dia ny manodidina ny mpanolotsaina ny mpiara-miasa akaiky amin'izay mpitondra ny fanesy teto amin'ny firenena dia tsy manome torohevitra mahitsy sy mazava ho an'ny mpitondra fa ny tombotsoany manokana no arovany ao anatin'ny fanoloan-kevitra ny filoha na ny fitondrana mijoro am'izao fotoana izao dia araratoko anao joary andrasorehefasatsika ny am'izao misy an'le fitenenana mantsy président mila vonjy filobera le hoe aleo ratsy mpanjaka toy zay ratsy mpanolotsaina tena marina zany ny fitenenana iny ka zany ane tsy niforonitsika androany joary fa nolovaina tamin'ireo razana taloha zay nanam-pahindrena nazava zany fa manana anjara boriky betsaka ary hienjana ny mpanolotsaina sy olona manodidina an'izay mpitondra io satria ny filoha na ny olona mitondra voalohany eto amin'ny firenena ane tsy mpaminany tsy afaka mahita ny ao ivelany ary matetika sahirana amin'ny zavatra maro zay atrehiny na amin'ny fandraisana ny fandraisana amin'ny any ivelany fa ny anjarany manodidina tsy tokony hikosomaso miteny zavatra mahitsy zay hitany fa tsy mety mba hahafahany mpitondra manarina manitsy amin'izay zavatra tena ilain'ny vahoaka malagasy koa zahay dia manaiky zahay ane tsy mandahy hafa ny olona miziriziry hoe tena mety dolo nataonay manaiky zahay fa nisy tsy fetezana ny fitondrana zay noentinay zay nitohananay dia ny fitondrany filohandro rajoelina matoa tonga am'izao izy tsika dia mazava zany fa nisy tsy hafaliana tsy fahafahampo ny vahoaka malagasy ny ampahany fa kosa aleo ahitsy mazava tsara fa ny mamaritra ny tena maro indray hoe ny tena ny tolona veno maro sany nangina zay indray aloha dia aleo ahitsiko fa tsy ireo zay ny tolona ho na izay nangina no fantatra hoe iza ny tena maro anisa dia tsisy ahalalantsika zay afa-tsy amin'ny alalany fifidianana fa ireny vokatsy ny hery tsy mitovy dia ny ankilany nanana hery satria nytohanany kapisaty dia ny afara amin'ireny fa raha hoe tena ny vahoaka malagasy zany no anontaniana dia tsy fantatra zay afa-tsy amin'ny alalany fifidianana dia izay zany ny tokony anaovana iantsoavo any mpitondra misy am'izao fotoana izao fa tokony atao mangarahara ho inclusif consensuel ny zavatra rehetra misy mba tena hisiany fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena dia maritatsika mazava tsara amin'izay hoe iza marina ny tena tia ny vahoaka malagasy zay any amin'ny concertation nationale angamba zay no mifaritany hoe inona ny lalam-pandrenana vaovao inona ny lalam-pifidianana sy ny sisa andray anjara amin'ny concertation nationale ve ny irmar zay efatra amin'ny voalohany dia efa nanao fanambarana ofisialy ny vondrona irmar fa handray anjara mavitrika amin'ny concertation nationale fa concertation nationale tena hoe tsisy fanilikilihany fa tena hoe fandraisana anjarany rehetra concertation nationale tsy hoe efa misy lamina na zavatra vita mialoha no entina eo fa tena hoe ny etahetany vahoaka malagasy
zay miandrandra zany fanovana sy fanavaozana zany eto amin'ny firenena mba tsy hiveremberena ny zavatra toy zao satria tsisy mahazo tombotsoa amin'ny krizy matetika miverimberina eto amin'ny firenena nizaniza ny mpanao politika no mety mahazo tombony fa ny vahoaka malagasy na tiana na tsy tiana dia mijinja foana ny vokatsy ny krizy ny fifanonganana mifandimby eto amin'ny firenena. Tena fanontaniana vatany ity président tsy fidiny aminareo zany zao no manohitra nyity fitondrana fanavaozana tarihan'ny président Mikaël Randrianirina ity tsy fidiny ho an'ny Iromary efa nresahako matetika zany fa tsy io raha natao fifidianana tsisy olona hifidy ho mpanohitra fa rehefa ataonao ny fifidianana dia miazakazaka ny olona haka fahefana ho mpitondra hitondra ny anjara boriky ny amin'ny fampandrosoana ny firenena ny antoko rehetra zay matanjaka dia zany ny fikasany eran-tany tsy misafidy hoe anohitra zahay na mipetraka amin'ny fanoherana izy raha misy fitondrana hafa io dia miazakazaka izy mba ho mpandresy hitondra dikan'izay ny rehetra dia manana eritreritra foana ny hitondra fa tsy ho mpanohitra izahay raha teo dia matoa zahay niezaka mafy tamin'ireny fifidianana ireny dia tsy nieritreritra ho mpanohitra fa zao ny zava-misy dia zahay kosa tsy afaka hijery fotsiny ihany amin'ny maha izahay ny vondrona Iromara sy ny TGV zay miaradia satria mahatsiaro zahay fa manana an'ireo bazy politika anay manerana ny nosy dia tsy afaka hangina fa tsy maintsy mijoro ka ny fanoherana eto tiako ambara satria raha ny soratra masina ny Joary no resahany voalazan'ny Romana 7:10 io dia ny fahefana dia avy amin'Andriamanitra fa zay misy dia voatendrin'Andriamanitra dikan'izay tsy ny fahefan'ireo mijoro ankehitriny ireo ny toherinay satria fereo no eo matoa zahay manaiky namoaka ny ACC ireo no mitondra manaiky ane zahay nisy fandaminana atao amin'ny antenimieram-pirenena manaiky zahay dika zay ny fahefana zay hoentin'ireo ankehitriny tsy toherinay fa zahay dia mijoro amin'ny foto-kevitra anay satria fahefana avy amin'Andriamanitra everinay fa avy amin'Andriamanitra rehefa fahefana rehetra fa asakasaky ny olona zay men'Andriamanitra ny fahefana no tsy hatsapa hoe avy amin'Andriamanitra le fahefana sa avy eny an-dalambe fa zahay dia manaiky fa tsisy fahefana tonga amin'ny olombelona raha tsy avy amin'Andriamanitra dia everinay fa fahefana avy amin'Andriamanitra tonga eo dia tsy hanohitra ny fahefana zahay satria voalazan'ny Romana fa zay manohitra n'izany dia manohitra n'Andriamanitra tsy hanohitra n'izany zahay fa mijoro kosa zahay fa ny fomba andraisana le fahefana sy ny fitondrana no tsy mety amin'ny foto-kevitra zay joroanay fa amin'ny alalan'ny fifidianana irery ihany no ekenay handraisana fahefana hitondrana ny tany sy ny firenena. Mbola matoko valeur ve ny TGV raha ohatra ka hoe isy fifidianana atavo madio ny fifidianana ajanony ny fanenjehana ajanony ny ramatahora rehetra ajanony ny antsonjay rehetra zay mahazo ny pomba ny Andry Rajoelina iaran'izany zahay namana Joary iarahantsika mahita eny amintsika miteny zao efa ho herinandro mahery honorable Michel Saondra Malala Marie Michel voatazona tany amin'ny policier économique aloha dia amin'izao fotoana izao ao amin'ny brigade criminelle indray tsy izy irery ihany fa ireny chef département ny TGV isaky ny arrondissement reny dia ao voatazona daholo efa 10 mahery no amintsika miteny zao inona ny dikan'izany dia aminay antsonjay sy fanenjehana ara-politika zany hitondra fitoniana ve izany ve no andrasany vahoaka malagasy amin'ny fanavaozana zay voizina sy andrandray ny vahoaka malagasy zay nitolona miaraka amin'izao fitondrana misy izao tsy zany no andrasany ankehitriny hita misy fiovana ny resaka rano sy jiro zay natao rabasoa rabatsara na ny pomba ny Andry Rajoelina ne mba te hisitraka an'izany koa dikan'izany ny zavatra soa eto amin'ny firenena ny tombotsoa iombonana raha tsara mangina zahay ny vondrona Iromara tsy fievra zone ka hankahala ny zavatra tsara raha tsara ny ataony zareo mangina zahay raha hitanay fa mety sy tsara lavitra no nataonay teo taloha no ataondreo manao bravo aneritreritra zahay na tsy mitazona micro mankasitraka andreo fa raha ohatra ny zavatra misy hitanay ankehitriny fanenjehana politika ny ainanay ny hitanay amin'izao namana Joary ary teneninay amin'ny vahoaka malagasy zany dia zavatra roa ny tazonay na misy zavatra tsara ataon'ny fanavaozana amin'izao dia zavatra hitampoko hitam-pirenena
dia misy ny fanenjehana politika zay atao tsy aradrariny ary hita ihany koa fa tsy fanavaozana ny zavatra hitanay fa fanovana olona zany hoe raha mahita nireo nomination mivoaka isan-kerinandro io dia tena hoe vakibaly firipy mihitsy ny fanendrena olona efa mianika ho arivo anatin'ny roa volana eto amin'ny firenena tsy mbola nisy anjany zay zany angamba no atao hoe fanavaozana sy fanovana tsy fantatro fa niandrandrainy vahoaka malagasy dia andao hiara-mientana ajanony ny antsonjay ajanony ny valifaty politika fa ireo tsy hitondra soa ho an'ny firenena mety mitondra soa ho any zay mitondra ankehitriny fa iza moa ny mahalala fa azonao antoka fa ho mandrak'izay koa ve reo amin'ny fitondrana tsisy mahalala an'izay mitovy aminay nieritreritra ho 5 taona 2 taona ka dikan'izay tokony fampihavana pirenena fampijanonana ny valifaty politika izay no andrasana amin'ny mpitondra ankehitriny mba tena hoe ho rassemblera satria tsy niomana hitondra koa an'ireo satria ireo tsy mpanao politika raha ohatra ka ireo kolonely 5 lahy ireo fa ny mpanao politika efa nanomana foana ny fanakorontànana fa ireto mety noentin'Andriamanitra handamina ny tany ny fiheveranay azy ka rehefa tonga eo reo dia tokony handamina tanteraka ny tsy hiveremberena ny fifaninanana sy fanenjehana sy valifaty politika fa mandravona tanteraka ny olona rehetra mba tena hoe ajanony ny fanenjehana sy ny valifaty politika dia andao hiroso amin'ny fifidianana madio sy mangarahara dia zay fidiny vahoaka malagasy amin'izay fotoana zay dia tsy isitsony ny contestation hoe nangala-bato reo reo ane teo amin'ny fitondrana nahatonga azy lany reo ane nanao pression ajanony ary andao atavy mazava ny fomba hitondrana nyity ary farany mialatsiny alohan'ny ametrahana fanontaniana manaraka dia manao antsoavy zahay nanaiky hatramin'ny voalohany décision navoaka ny ACC intérim chef d'état par intérim dia zahay mahita ndray miteny ndray ny ministre ny serasera hoe transition constitutionnelle miresaka ndray koa ny filohan'ny antenimera-pirenena hoe intérim zany fomba firesaka daholo zany aminay fa raha ohatra ka intérim zany ani no resahana na manajoary tsisy alalan'izany vahoaka malagasy zay piasa rehetra fanjakana na tsy fanjakana fa raha intérim ani no resahanao dia voafetra ny zavatra azonao atao pisolo toerana zany affaire courante no tokony ataony intérim ka raha ohatra milaza zany ireo dia tsy fantatra hoe zay tokoa ve ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa tokony hamoaka mazava tsara ny kadrazy ny HCC hoe inona marina ny tena hitondrana inona marina ny federoty tokony hisy zay takiny sadek raha teo ihany koa zany fa tokony hazava any hoe akory tapitra ny 90 andro zay nomena araka ny décision ny ACC nanitatra ndray ny ACC hoe afaka alavaina zany fa farito mazava tsara avoahy mazava raha ohatra ka iny décision ny ACC iny no nahatonga an'izao fitondrana mijoro zao andeha dia tokony ataony mazava tsara koa ny famaritana ny feuille de route na ny cadrage hitondrana ny firenena iverina amin'ilay hoe valifaty politika matoa hoe misy voasambotra sotra zany nisy raha tao fa nareo mantsy ary nareo mpanao politika amin'ny ankapobeny fa tsy anao manoloana irerina tiako tenenina raha vao misy zavatra oatra zany dia raha vao mpanao politika dia lazaina fa valifaty politika fa tsy misy affaire hafa ve ohatra ataon'ny honorable Marie Michel Rasoldrarmanana raha ohatra ka affaire hafa Marie Michel fantatsika fa solo-bavam-bahoaka am-perinasa haintsika ihany koa fa ministra teo aloha raha ohatra ka affaire hafa tamin'ny maha-ministra azy no hiampangana azy dia azo atao ny fanenjehana afaka alefandreo any amin'ny PGCS zany fitoriana dia alefa ny PGCS any amin'ny Assemblée nationale dia mazava ny lalam-panorenana fa ny mise en accusation reo chef d'institution sy ny membre d'institution dia miafara amin'izay fanapahan-kevitra ataony antenimera-pirenena zay vao miroso amin'ny fanadiadiana amin'izay fa tsy nisy an'izay fa tonga dia any amin'ny tsisy ane zany ambasolo-bavam-bahoaka azy moa nylaza ny filohan'ny antenimera-pirenena hoe nesorina ny immunité parlementaire sy ny sisa fa ny zavatra hiampangana azy inona marina satria zahay araka voalaza n'ireny avocat reny dia hoe atteinte à la sûreté de l'État ohatra no tazomana azy any brigade criminelle fa inona no nataony
nataony perquisition tany an-tranony raha araka ny vaovao hoenonay tsisy zavatra ane tsisy basy tratranao ao andesiny hoe hanaovany an'izany izy vehivavy ministra ny fanabeazam-pirenena fa kosa manana responsabilité politika izy eo amin'ny antoko zay nisy any fitondrana teo aloha ka zay no ilazanay hoe matoa izy haran'izany nefa tsy mandalo amin'ny reto procédure resahana reto dia fanenjehana politika ka raha ohatra tsy valifaty politika ary no resahana mbola misy dossier be dia be eo amin'ny antenimera-pirenena namana joary misy accusation tamin'ireo namana rehetra ministra taloha ny fitondrany Andry Rajoelina fa nareo maro anisa tamin'ny fitondrana teo aloha tao amin'ny assemblée nationale na tsy nandefa azy mihitsy tany amin'ny azy izy tsy nandefa zahay zaho anisanampitaraina ny tsabotika honoré zay président commission tamin'izany manaiky aho satria solobavam-bahoaka aho tamin'ny fotoana andro zany dia nanaiky zahay hoe tsy nandeha le izy satria misy antony maro satria zay zavatra zay mihitsy ny tokony hialana eto amin'ny firenena mahatsapa ny akamaroanay solobavam-bahoaka tamin'ny fotoana andro reny fa sao miendrika valifaty politika aty dia zay no anenjehana an'reto olona reto dia zay tsy natapa-kevitra namana sasany hoe aleo aloha dinihina tsara reto aleo aloha jerena tsara reto fa sao zay ihany ny fomba hatao eto amin'ny firenena rehefa misy ny fifandimbiasa pahefana dia hisy ny fifanenjehana ara-politika fiafarana tsisy olona sahy hanao ministra ny atao hato satria zany na tiana tsy tiana gestionnaire de crédit zany ordre sec zany tsy maintsy misy fandraisana andraikitra ataony ao ka nizaniza mitondra eoreo rehefa moronana dossier ireo tsy anjely ireo azo enjehina daholo rehefa tsy tiana dia zay milazanay hoe ajanony io fa tsy mahasoa ny firenena ahoana indray reto député hoe ho esorina mbola tsy mivoaka moa zao ny didin'ny ACC amin'le député anankidimy ny anareo moa efatra ny irmara dia ndray indépendant anakefatra ny irmara ray député amady fa izy dimy zay tsy manavaka na irmara na tsy irmara fa everinay hoe ireo député dimy ireo dia iray aminay satria samy solobavam-bahoaka ny fidiny vahoaka any amin'ny distrika misy ny tsirairay ny fomba filaza ny filohan'ny antenimera-pirenena hoe nisy ny fivoroan'ny bureau maharitra manaiky aho fa inao tsy tao ho azavaiko namana joary manaiky aho fa nisy zay fivoriana zay ny antsona zaho mbola ao amin'ny braoko mifampiresaka amin'ireo journaliste reo satria misy point de presse nataoko tonga ny protocole naka dia niteny zaho hoe ho tonga aho rehefa vita le resaka nataoko niakatra tao aho ny zavatra misy mbola tao daholo ireo membre ny bureau maharitra ny antenimera-pirenena reo ny filohan'ny antenimera-pirenena angambany tsy teo fa ny rehetra tao dia rehefa tonga zaho dia hoy ry zareo io ny fiche de présence tsy ty amin'ny vice président manaova sonia anao inona ho any zavatra ny vorina ka hanaovako sonia mila fantatro aloha aho iny zavatra ny vorintsika zay aho vao mameno any fiche de présence io fa tsy misy na iray namana joary tamin'ireo birao maharitra zay tratrako tao sahy ny teny ny antony ny vorina sy vorina rehefa nanontany aho angina ny rehetra dia farako nanondro any honorable kestera faharoa Johnny Nabohidratrimo hoe mba teneno amiko hoe ino zavatra ny vorina tonga dia avy hatrany izy hoe andeha hanao sonia aho fa betsaka ny sonia nivoaka tsirairay ireo birao maharitra reo tsisy namaly ahy na iray honorable vice président ny assemblée nationale ny Toamasina Fidèle Razarapiera irery ihany mba niteny tamiko hoe honorable VP Zokobe aleo antso mivantana ny président ny assemblée fa zahay tsy afaka hiteny dia mbola teo ny directeur législation ny assemblée nationale dia niteneniko hoe anao ve tsy afaka miteny amiko anao niatrika ny fivoriana tsy afaka miteny aho septième vice président dia nantsoiko en téléphone ny filoha ny antenimera-pirenena andriamatao filoha ho aho tonga ato aho namana rety tsy mety miresaka amiko ny antony fivoriana dia namaly an téléphone izy anao fa tara fa zahay efa tapaka ny fivoriana inona ny zavatra ny voriana ho dia fa zay aloha fantatro aho zany fa tsy maintsy ny fanesorana nireo solombavam-bahoaka reo no ataonareo zany fa mba omeo ahy izy ny anarana tsy nahazo valiteny aho namana joary ary naka tamin'ny directeur législation koa omeo ahy tsy nanome izy ny nahitako
andreo anarana 5 ireo dia ny notification nalefa ny ACC amin'ireo solombavam-bahoaka namana ireo. Dia zay no afantarako hoe ireto zany anankidimy. Dia anatiny manao ny fomba rehetra hiarovana andreo namanareo zahay, satria zahay mahatsapa fa misy ny zavatra tokony hatao aloha mialohan'ny hatongavana amin'izany. Ary fa nivoiziko zany tamin'ny resaka nataoko tamin'ny mpanao gazety fa tokony hisy ane ny rappel à l'ordre, tokony hatao ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Fa zahay nahatsapa hoe tsisy zany fa tonga dia tonga amin'izao fandefasana taratasy fanisorana any amin'ny ACC. Fa faharoapolo ny volana amin'ny herinandro ambony io moa zany ny fepotona farany hoe anaovan'izy ireo an'ilay fiarovan-teny dia hitantsika eo ny toyny. Andrasana ary zay matoky ny fahendren'ny ACC amin'izany zavatra izany mba tsy ho tonga amin'izany, satria reo vahoaka ny fidy an'ireo solombavam-bahoaka ireo dia mba manany ny alahelony amin'izany. Ny ACC dia napetraka tena hoe hiaro ny ara-dalàna eto sy ny fanarahana ny lalam-panorena sy lalàna velona eto amin'ny firenena. Ireo olona reo tsy hiditra tsirairay amintsika fa manana ny excuse valable ahafahany miaro tena mazava amin'izany ary mazava tsara amintsika fa ny toe-javanisy teto amin'ny firenena na tiana na tsy tiana dia niteraka an'izany. Satria raha tsika mahazo zany mahita ny zavatra nahazo an'ireo pomba ny Andro Rajoelina namana Joary ohatra hoe honorable Sofilira Prinsia tamin'ny 20 novembre ane zany mbola anatin'ny session no ny haran'ny perquisition ao anatin'ny fotoam-pivoriana zany fa moa ve nahazo alalana tamin'ny bureau maharitra ny antenimieram-pirenena ny fanatanterahana an'izany. Tsy nisy eretsereto amin'izany ny zavatra nahazo an'ireo solombavam-bahoaka reo amin'ny tahotra, amin'ny ainy sy ny fananany dia rariny tsy nihitsiny izy raha tsy tonga fa ny talohan'izany teo foanareo. Dia amin'izao fa azo atao hoe milamindamina ny toe-draharaha eto amin'ny firenena dia tokony andrasany aloha izy hoe tonga ve izy tamin'ity sa tsy tonga dia zay izy vao tokony ho toroso amin'izany fanapahan-kevitra izany. Tsy tena iny moa zany ny président famadibadika eo nareo mpanao politika dia samy zay tonga amin'ny fitondrana dia manao an'ilay izy dia mpanohitra ny teny hoe valifaty politika sy ajanontsika eo ny amin'iny. Fa loha hevitra kely farany fotsiny aty président mbola manao an'izay président Rajoelina any mifanerasera ve nareo a telefona na vidéo. Izy manko any ampitan-dranomasina raha tsisy halala hoe any Dubai izy dia za tsy miara-monina aminy any dia halala hoe ahoana izy any mandray toromarika avy aminy ve nareo. Ny zavatra misy izahay no eto, izahay ao anatin'ny vondrona Irimara, izahay no miara-midinika, izahay no mifampiantso mifampijery amin'ireo zavatra rehetra mahazo any mpitolona zay pomba ny filoha Andro Rajoelina zany. Raha tsika mahita ireny hoe raha vao nisy foana ny fiarabana nataon'ny filoha Andro Rajoelina tamin'ny voaloha taonareo dia fanteraka resabe. Dia aminay dia ny fahanginana no tolo-kevitra napetranay natolotray ny filoha Andro Rajoelina hoe aoka Andriamatoa filoha hijanona amin'ny fahendrena ifanataonao dia ny manohy ny fahanginana no ataonao any ampitan-dranomasina. Izay angamba no nataonay dikan'izay tsisy zany fifanareserana matetika na telefona na milina fa izahay samy eto no mifampijery mifampitsinjo hoe ahoana ny fomba hiatrehantsika ny zavatra rehetra misy eto amin'ny firenena. Mbola manantena ny iverenany ve nareo? Zahay moa manantena tsy manantena io ane namana Joary tsisy mahalala ny ampitso sy ny afaka ampitso. Raha isika ohatra reto mpitondra amin'izao fotoana izao reto tsy ny any amin'ny présidence ny resahako reo maramila fa ny mpanao politika. Reo ane nandritra ny fitondrany Andro Rajoelina nandeha tany ampitan-dranomasina koa. Maro ny nangina fa maro koa ny resaka. Ary ny teny tsy mba miteny mora fotsiny fa teny miteny zay tiany ho tenenina. Fa tsy neritreritra kory hoe ho tonga amin'ny fitondrana koa. Dia ataoko angamba rehefa avadibadika ny zareo ane ny zavatra andresahany rehetra dia avy eo reo tonga amin'ny fitondrana dia tokony handiny tena izy hoe ohatran'izao ve ny tokony ho toetra ny olona manana eritreritra hitondra na hananjara ndraikitra eto amin'ny firenena. Tokony ho atsahatra, tokony ho jerena ny zavatra rehetra resahana
sy ny zavatra atao fa itsika na tiana na tsy tiana malagasy tsika tsisy afaka hanala antsika ny mahamalagasy antsika satria Andriamanitra no nanao an'izany ny ankoatran'izany hoe fanesorana ny mahamalagasy ny sisa zany resaka politika zany ankehitriny zany mety mandaitra satria tsy eo amin'ny fitondrana Rajoelina fa raha ohatra any aorinany na tsy présidente Rajoelina ny tonga eo fa raha olona malala-tsaina tena hijery hoe ny tombontsoa-iombonana tena hijery hoe mahasamy malagasy hitondra anjara boriky mety afaka atao ihany koa ne taratasy nanao anio ane lalàna olombelona nanao anio fa tsy baiboly dia afaka atao indray hoe gasy ianao fa gasy raisy reny dia miverina gasy ianao amin'ny fotoana zay tsy fantatsika hoe inona ny zavatra isy fa ny zavatra apetraka zahay vondrona Irmara dia tsy hitondra fanakorontanana eto amin'ny firenena izahay tsy lohalaharana tsy hanonga-panjakana amin'ny fanonganam-panjakana tsy hanao an'izany zahay fa mijoro zahay mitaky zahay ny hisia ny fitondrana iraisana mba tena hisia ny fifidianana madio mitaky zahay ny hisia ny federoto mazava eto amin'ny firenena hitondrana ny firenena zay mitakinay satria fotoanandro zay zahay matoa mijoro ary manao politika nizaniza mpanao politika dia tsisy zany mpanao politika tsy mieritreritra ny haka fitondrana zany dia amin'ny fotoanandro zay zahay raha mahatsapa zahay fa matanjaka ny vondrona Irmara dia afaka manolotra tsy voatery na tsy miverina ny filohandro Rajoelina na tsy miverina izy afaka manolotra zahay efa momana amin'izay ve nareo hoe raha tsy tafaveriny Rajoelina iza no efa mba eritreretin'ny Irmara amin'izao mba zay aloha mbola tsy mandinika an'izany fa ny zavatra andrasanay sy dinihinay amin'izao hoe ahoana ny fomba hitondrany fanavaozana an'ity transition zay hoentin'ity arakaraka an'izay no ahafahanay manao ny planingnay amin'ny fanomanana fa tokony atao mazava aloha ny zavatra rehetra ataovy mazava ny federoty dia eo zahay mahafantatra hoe rehe tena ampy tsara ny fiomanany antoko zay misy anay ny vondrona zay misy anay ino moa misakana anay raha ohatra ka mandrotsaka na tsy tonga ny filoha raha mahatsapa izahay fa tsy afaka mandeha irery tsisy misakana anay koa ary tsisy mahasakana anay tsy hanao aliansy amin'izay heverinay fa mitovy fotokevitra aminay amin'ny fotoanandro isian'izay fifidianana zay misaotra président tapitra ny fotoanantsika isaorany anareo nanaraka izany hatramin'ny farany Ampatsahivokany fa ny filoha-lefitra fahafitony ny antenimieram-pirenena mila vonjy Philobert noho ny vahiny teto veloma tompoko